tafaraka indray sika atao anatin'ity pejy ity a amin'ny alalan'izao mivantana izao dia faly a ny tenanay a zay le hoe ny tenanay zay a dia tsy ny tenako vatana fotsiny ihany a fa eo ihany koa ny fahamarinana ny fanan'Andriamanitra raitsitoa ny herin'ny filazontsara zavatra rehetra miara-miasa mba hasoa zay rehetra tian'Andriamanitra sy izay tian'Andriamanitra ihany koa miaratsiny amin'izay somary fanitarana kely ny tokisy andininy eo amin'ny baiboly zay fa milaza fahamarinana ihany koa ny zavatra ambaratsika tononoko amintsika rehetra ny fiadanana ny fahasoavany tombontsy Jesosy a ny herin'ny filazontsara ary ny fafenoan'ny fifaliana ho amintsika rehetra izay mpifankazatra sy mifampitaiza ao anatin'ny tontolon'ny soratra masina sy tontolon'ny sitrapon'Andriamanitra miainga amin'ny famakafakana mivelatra ao anatin'ny esprit ouvert fa kosa miorina foana eo ambonin'ny herin'ny filazontsara tokisy andininy amin'ny baiboly a izay raisonnement izay no iononantsika sy ligne de vie a lalana alehantsika be da be ny zavatra mifaomaofao a ity amin'ity zao tontolo zao ity tena be da be mihitsy a misy foana ny nouveauté isan'andro a misy foana ny zava-baovao lay hoe zava-baovao a ny baiboly a de miteny tamintsika fa hoe tsy misy zava-baovao ety ambany masoandro fa nefa teo ihany no miverina fa le hoe zava-baovao a dia maka endrika sikla ilay izy maka endrika toetra nde ataoko hoe endrika contexte de ilay firindram-potoana tahaka ny hoe nandalo ny 2024 mitra 2025 indray isika tao alohan'ny 2024 de nisy ny 2023 ny 2022 ny 2021 sy ny sisa rehetra mandalo de isika rehetra rehefa mitsidika ny 1er janvier après ny 31 décembre de ho isika hoe bonne année nouvel an fête de fin d'année eo indrindra no antom-panazavana any amin'izay hoe sikla ilay izy a fa tsy misy zava-baovao ilay référence fotsiny 2021 2022 2023 2024 2025 fa tsy misy zava-baovao ny atin'ilay sikla ny janvier any ny janvier ny février any ny février ny mars ihany ny mars hatrany hatrany a décembre de tahaka an'izay ihany koa ny hoe ny zavatra mikorina ety amin'ity zao tontolo zao ity a de misy nouveauté foana fa lay nouveauté ao anatin'izay contexte sy mirazotra amin'ilay fanazavana no etiko teo izay a de araka n'lay faindrena raha-tsoratra masina hoe tsy misy zava-baovao ety ambony tany fa ny teo ihany a no miverina mazava iny ary tokony ao voaraitsika izay ahafahantsika mamantatra foana ny référence sy ny contexte surtout ny endrin-javatra be da be mikorina d'ailleurs isika eto amin'ny pejy dia mifototra petsaka amin'izay mijery ny toetry ny andro a mijery ny fitsokan'ny rivotra mijery ny contexte be da be isan-karazany ao anatin'ilay natsoitsika teo hoe nouveauté sy ny fifamatompatoran-javatra be da be izay misambadidaka ety amin'ity zao tontolo zao ity ainsi de suite izay a no antom-pisin'ny pejy ary indrindra anairanantsika sy itsofana trompetra amintsika foana mba tsy atoritoritsika mba tsy hiraikiraiky isika mba tsy ao anatin'ny fanahin'ny firaikiraikeny fa mba tena hoe olona en éveil amin'ny lafiny rehetra mihitsy conscience
hatrany amin'ny tontolon'ny esprit ihany ko mba ho izany isika satria izany no antom-pisian'ny filazantsara ny zavatra tokony ho tsapatsika. Ary eto dia mampitsidika ny lohateny amin'ny sujet hitanareo ny amin'ny hoe par intérêt daholo ve zany ny zavatra misy ity amin'ity zao tontolo zao ity. Mendrika fanontaniana ilay loha hevitra fa eto indrindra dia manatsidika par rapport amin'izay loha hevitra izay hoe ao anatin'ilay zavatra misambadidaka be da be natsidiko teo tamin'ny alalany teny, ao anatin'ny contexte be da be izay mifamaofao sy mifanindry mifanolo tao anatin'ilay zavatra nambarantsika teo dia ny akamaroan'ny olona dia miazakazaka pour son intérêt daholy ho amin'ny tombontsoany. Kanefa ao anatin'izay hoe miazakazaka daholy ny olona ho amin'ny tombontsoany conscientement na inconscient ihany ko, ao anatin'izay zavatra izay de misy ireo victime izay matory be fahatany, ireo victime izay tsy alapazy mihitsy amin'ny afetsifetsena be da be isan-karazany izay mifandimby sy mifanolo ao anatin'ny vanim-potoana iainany isiny anaovan'ny asa mandrarahany tsy maninona apitsika hoe ao anatin'ny contexte sy ny vanim-potoana izay iainany fiainana fangirifirina, fijaliana, fahoriana, souffrance, vesatra, pression, zavatra be da be ohatran'izany. Allez voir ny situation, ny toetra raha, ny zavatra misy iainantsika malagasy. Hoy ateo hoe mikatsaka ny tombontsoa any daholo ireo mpikatsaka tombontsoa ao anatin'ny maha mpametsy ao anatin'ny hoe toe-po, toe-panahy, toe-tsaina, manipulateur, be calcul sy ny sisa rehetra. Fa ho an'ireo zay tsy alapazy mihitsy par rapport amin'ny situation, tsy manana an'ilay hoe éveil, fifohazam-pana, éveil de conscience, mifony fisainany, mody ny sainy ozy ny baiboly, tsy ao anatin'izay tratrany fanahy miraikiraiky dia victime ary lasa fikatsahana tombontsoa, lasa toy ny hoe atao moyen fotsiny itirena profit angalana tombontsoa ao anatin'ny exploitation fanandevozana mivatana na kolaka sy ny sisa be dia be. Ny zavatra misy de izany, ary zany no ampiainina an'izao taranaka izao, izany no ampiainina ny malagasy. Dia mipetraka zany ny fanontaniana hoe sao ianao ao anatin'izany zavatra izany. Dino ny tenanao, so anao lalaovin'ny olona fotsiny ny émotion anao, ny sentiment anao, ny fiainanao, miasa ianao, miasa ny heriponao anefa sous question ianao no mamaly azy. Mandoha etra ianao, mandoha impôt ianao, toy ny hoe andevon'olona ianao, mba mivavaka ihany ianao, sy ny sisa rehetrarehetra zay eritreretinao fa moyen ahafahanao mba mihoatra monsieur de battre amin'izao fiainana zao, mba ahafahanao miaina vie fiainana meilleur kokoa noho izao iainanao izao, iainantsika izao. Kanefa tsy misy résultat mihitsy, ary ny tena zava-doza dia tsy tsapanao kay, tsy fantatrao, tsy renao akory, fa ianao ao anaty manipulation, ao anaty exploitation, ao anaty fanandevozana ara-tsaina, ara-batana, ara-économika, ara-sosialy sy ny sisa be da be eo amban'ny zavatra manandevo rehetrarehetra, système politika, média, fivavahana, religion, asa, tahotra,
pression amin'ny fiainana sy ny sisa be dia be. Za mahatsiaro mihitsy hoe tena intéressant be ty zavatra resantsika ty sujet mikasika ny hoe par intérêt daholo ty ve zarentsika roa izy io an. Ny fizarana voalohany de resantsika hoe par rapport amin'ny te ho afaka isika te ho libre te ho délivrer any amin'ny tontolo ara-panahy de mandeha mivavaka isika. Rehefa mivavaka isika de inona ny zavatra misy rehefa mivavaka isika de sous l'effet de l'émotion de ny émotion antsika no miteny ny sentim-potsika no manambara satria zay raha zavaiko tsotra be ataoko raccourci ny fanazavana de vokatry ny pression misy de ny pression misy no mitambesatra eo amin'ny nofo de lay nofo marary sy mangirifiry dia miteraka fihetsem-po voakasika ny émotion antsika ary rehefa voakasika ny émotion antsika de nature humaine dia mihetsika ny sentim-potsika de lasa ny fitakitsika on agit par l'émotion zany hoe réagir isika sous l'effet de l'émotion fa tsy amin'ny alalan'ny fahitana ara-panahy. Mivavaka ihany sika midera miankoka mamonjy fivoriam-bavaka sapotsy an'izay mivavaka sapotsy lahady an'izay mivavaka lahady sekoly alahady fandraisana fanasan'ny tompo fotoan-dehibe fidirana voalohany fidirana faharoa sy ny sisa rehetra fa voafatotra zay hoe sous l'effet de l'émotion zay vokatry lay tsindry pression sy ny sisa rehetra dia lasa lay émotiontsika no manosika antsika ho amin'ilay tonom-bavaka ho manosika ho amin'ilay filana de vokatry zay dia orienté isika any amin'ny objectif hoe inona no intérêt atsika tombontsoa de tsy misy afatsy ny hoe marary ny nofoko de asitrano ny nofoko marary ny saiko de asitrano ny saiko marary ny fanahiko de asitrano ny fanahiko tsisy mivola dia mila vola zao de zao de izay no mahatonga ny contexte ny manipulation rehetra ary izay zavatra zay vitany devoly analyse de mi se mettre izy ao anatin'ilay situation aingana be mihitsy ary miagira. Efa nazavaiko foana ity hoe ny devoly de tena intelligent be mihitsy izy ary ny expérience-ny efa nanomboka atao amin'ny sahany tena zany hoe izy efa expérimenté lavitra be no isika en tant que hoe être humain no foronina ny devoly de être céleste izy ary nanomboka atao amin'ny sahany tena nanomboka tany an-danitra mihitsy ny expérience-ny manana expérience avancée be izy amin'ny tena zany de ozy ny olona hoe midera devoly fa izay nefa no vérité. Donc zany sika par rapport amin'ny ennemi atsika ennemi invisible ozy ny efesiana toko fahenina dia azo atao ihany hoe très faible tena faible tsinitsinona isika ary zay tsy maintsy ananatsika an Jesosy Kristy tsy maintsy manana anjely mpiambina isika tsy maintsy manana ny heriny filazon-tsara tsy maintsy manana ny fanamaisina isika tsy maintsy miara dia miraitsy to isika fakazara mitsy to de hiadana ianareo sy ny sisa selon ny contexte baiboly izay isika vo afaka se référé amin'ny hoe fakapanahy amin'ny hoe attaque ny devoly amin'ny hoe sy ny sisa hatrany vavaka ianao isika dia sous l'effet de l'émotion de lasa par intérêt ny vavaka isika. Ny antony apitako an'izany afatra izany de hoe mila isika izany consciente fa raha mivavaka isika raha mitady ny tavan'Andriamanitra isika dia tsy tokony ho amin'izay teboka izay hoe par intérêt izay no antom-pivavahantsika sy antom-pangatahantsika ny antom-panambaratsika ho azavaiko eo zay rehefa avy eo averiko indray fa tsy tokony ho amin'izay teboka hoe par intérêt izay no antom-pivavahantsika sy ny antom-pangatahantsika. Inverseko lay tendance hoe tsy tsika no mivavaka fa ny mpitondra fiangonana no mitaiza pino mitaiza mpivavaka ataoko an'izay no anambarako azy satria raha ny tokony ho izy na ny mpitondra fiangonana ihany koa ara dia iparmian'ny pino zany hoe mivavaka ihany koa ary ilainy ihany koa ny fivavahana fa ny définition ny fivavahana mihitsy dia ilay relation fiverenana amin'Andriamanitra
ananana n'ilay vatana teofania izay very vatana teofanika izay very tao amin'ny sahany edena rehefa nanota isika zanak'olombelona miresaka zava-panahy de izay fivavahana izay no mamerina anjaiky sary relation hoe ny teny Adamaseva ny teny Andriamanitra tsy to de nahare i Adamaseva satria izay le vatana teofanika misy an'ilay relation ary misy an'ilay herin'ilay parole ny transpercé amin'ny âme sy ny esprit mihitsy hoe tsapa mihitsy ary reny ny sofina misy an'ilay 5 sens misokatra ho amin'izay fahatsapana izay ary izay no mahatonga miappuie fanazavana amin'ity hoe par intérêt daholo ity ve ny zavatra rehetrarehetra satria ilay vavaka mihitsy no tsy tokony isy objectif atsika olombelona ao anatiny d'ailleurs ihany koa tsy misy objectif an'Andriamanitra ao anatiny fa mijanona amin'izay relation teofanika izay ao amin'ny tontolo celestialy de misy an'izay fikorianana izay entre an'ilay deux sens ny tsy toa sy isika ary misy an'ilay vavaka izay relation ifampitohizatsika ao anatin'izay relation celestialy izay de rehefa valable izay rehefa en esprit en vérité izay marina selon la Bible marina selon l'esprit marina selon ny fahasoavana Andriamanitra tsy to mahita fitiamina isika ary indrindraindrindra valable ao amin'ny tontolony relation intime relation céleste manomeko sara an'ilay vatana teofanika teo de amin'izay fotoana izay dia voahilika avokoa ny contexte intérêt rehetrarehetra fa ilay relation no mifamaly ao anatin'ny fifankazarana sy ny fifankafantarana ary indrindra fiombonana unité maninona no miteny an'izany teo a de miteny hoe inversentsika ilay tendance ny mpitondra fivavahana no izay tokony vavaka arak'ilay zavatra nitsindriky teo no mitondra mpino mitondra fiangonana kanefa ny zavatra misy dia misy intérêt be da be ao ambadika zay zavatra zay misy question be da be mihitsy point d'interrogation be da be zany ho an'izay amin'izay intérêt zay d'ailleurs ahitatsika hoe misy ny objectifany de resaka vola ny objectifany dia resaka popularité culte des personnalités mankalaza ny fiangonana izy mankalaza ny tenana izy ny ansasandray resaka business pur et simple ohatrany hoe système commercial entreprise de kirakiraina amin'izay système izay amin'izay fluidité sy amin'izay intérêt izay amin'izay fiasa izay ny fikirakirana ny zavatra rehetrarehetra misy intérêt daholo zany rehetrarehetra zany hoe à la base définition zany dia mitodika any amin'ilay intérêt foana ilay flèche ilay résolution ary izay zavatra izay dia manomeko sary de nature humaine donc zany raha mbola eo amin'izay stade zay ny vavaka eo amin'izay stade zay ny fitondrana fiangonana fitondrana pino fifehezana ny relation en tant que hoe mpiangona ao anatin'ny système religieux dia manondrany amin'le teboka hoe intérêt foana ny valipanotanina de hoe ny intérêt amin'izay de ny apetsaka ny pino ny intérêt amin'izay de ny tombony rakitra ny intérêt dia miditra voalohany miditra indroa intelo inefatra mega church ny intérêt de malaza be ilay fiangonana anaram-piangonana ny intérêt any sasany de manjerenjera-pino fagagana miracle sy ny sisa rehetrarehetra ny intérêt any sasany dia célébrité culte des personnalités misy toerany akony eo anivon'ny fiarahamonina izy ny intérêt any sasany dia miaina corruption izy misasosia amin'ny antoko politika sy ny sisa be da be anjaranao amin'izay no mamenao azy hoe intérêt daholo zay ny teneko hoe lay flèche lasa manondro any amin'ny tontolony intérêt izay no mahatonga manindry amin'ity sujet ity ary mitondra fanazavana tsotra ny amintsika ary inoko fa azoazonao ny fanambarana sy ny fizarana fa izay relation izay mihitsy tsy tao amin'Andriamanitra tsy tao amin'ny vatana teofanika tsy tao amin'ny tontolo celestialy tsy tao amin'ny tontolo ny fanambarana de Jesosy Kristy tonga teny fiteny ny teny hoe apokalypsy na fanambarana
tsy tao amin'ny tontolo ny sitrapon'Andriamanitra. Eto dia hiditra fanazavana mame an'izany zavatra rehetrarehetra resantsika izany. Mame an'izany zavatra rehetrarehetra resantsika izany a. Andriamanitra dia fitiavana. Tsaona voalohany a toko faefatra ferimberina any zany hoe teny zany hoe Andriamanitra dia fitiavana. Ny filazantsara dia zéro fitiavana. Satria Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra égale fitiavana. Zay mihitsy le izy par définition. Ny natioran'Andriamanitra zany a dia fitiavana. Izay le hoe fitiavana, Andriamanitra dia fitiavana izay a, tsy misy plasina intérêt mihitsy ao anatin'izay. Tsy misy plasina tombontsoa. Satria ny dikany hoe tombontsoa dia misy zavatra amidy a, misy rançon a, misy masokarena, misy zavatra tahaka izany a, commercial. Dia maka tombony ianao, maka intérêt. Misy ampahany alainao tombontsoa ho an'ny tena na ho amin'ny zavatra anankiray na ho amin'ny association anankiray na ho amin'ny vondrona anankiray sy ny sisa rehetrarehetra na fiangonana na ainsi de suite. Tombontsoa intérêt. Ary ny pirofo hoe Andriamanitra égale fitiavana, tsy misy intérêt ao anatiny a, zéro intérêt, nomeny maimaim-pona ny zanan'ilay tokana ho famonjenantsika. Toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, meny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy a, fa anana ny fiainana mandrakizay. Eo lay teboka hoe Andriamanitra égale fitiavana. Ny nandefasan'ny zanan'ilay tokana Jesosy Kristy, filazantsara famonjena, zéro intérêt. Tsy nisy condition, tsy nisy hoe fifanarahana tamin'izy asisy, tsy nisy hoe satria isika nanota tao amin'ny sanetena dia izao a dia vokatr'izay dia nalefa ny zanan'ilay tokana par rapport amin'izay mba ahafahany tire intérêt par rapport amin'ny fahaverezantsika tao amin'ny sanetena mba ahitantsika tombontsoa ihany koa iverina. Tsy izay le izy fa satria natioranyilay fitiavana dia tsy nisy olona nametraka condition taminy, tsy nisy vatana célestiale nametraka condition taminy, tsy nisy contexte na circonstance namatotra azy. Dia par rapport amin'izay hoe namatotra azy izay dia tsy maintsy nalefa ny famonjena, nalefa ny Jesosy Kristy, nalefa ny Torah, nalefa ny mpaminany, nalefa ny mpisorona. Dikan'izay dia intérêt ho azy ilay famonjena antsika, intérêt ho azy ny fanavotany antsika, intérêt ho azy ny namoloran'i Jesosy Kristy ny ainteo. Tsy izay ilay izy fa hoe Andriamanitra dia fitiavana, tokoro natioran'Andriamanitra mihitsy ilay fitiavana. Dia ilay fitiavana natioran'Andriamanitra no tonga Jesosy Kristy nanolotra ny ainy teo amin'ny azy fijaliana. Zay le izy zay. Tsy nisy balance mihitsy par rapport amin'ny nanoloran'i Jesosy Kristy ny ainy teo amin'ny azy fijaliana. Raha manasitrana marary Jesosy Kristy, raha nanangana olona marary ny paralysisa Jesosy Kristy, tsy nisy intérêt any tao anatin'izany. Raha nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty izy, tsy nisy intérêt an'Andriamanitra tsy to tao anatin'izany. Raha namaky ny mofo izy, raha nilaza izy fa izao ny mofo avy any an-danitra, tsy nisy intérêt mihitsy tao anatin'izany. Fa tokoro fotsiny hoe Andriamanitra dia fitiavana, dia miseho ilay fitiavana. Rehefa misy marary dia miseho manifeste ilay fitiavan'Andriamanitra, manasitrana zéro intérêt, zéro rançon, zéro tambiny, zéro zay afaka ilazantsika azy. Rehefa misy fahafatesana dia miteny ilay natioran'Andriamanitra fitiavana manangana amin'ny maty. Rehefa misy ondry anankiray very hiparmian'ny zato dia miteny ilay fitiavan'Andriamanitra mamela, manadino, tsy hoe manadino fa sous parenthèse zay manadino zay, mamela ny 9 ary mitady an'ilay anankiray very. Manifestation an'Andriamanitra le izy satria izay ilay natioran'Andriamanitra. Alléluia. Zay ilay natioran'Andriamanitra. Dia izay zavatra izay indrindra, izay natioran'Andriamanitra izay indrindra, eto dia mampiditra amin'ny afatra sy ny point tena important zay zaraina amintsika hoe isika rehefa mivavaka dia mbola sous condition par intérêt
mila mametra-panontaniana isika ary za voalohany amin'izany ny mpitondra fiangonana rehefa mitondra fiangonana izy a mampifavaka pino izy a rehefa mamory izy na conférence izy a iarahantsika malala zao reny le hoe école des prophètes école fahagagana fanasitranana docteur sy ny sisa rehetra tsy tirako détail zay dia par intérêt avokoa satria tsy ao lay natiora andriamanitra dia fitiavana tsy miseo manifeste ao anatin'lay assemblée izay zavatra izay de eo zany isika mitokony ametraka fanontaniana za zany raha mizara aminao eto dia tsy misy intérêt ako mihitsy a lany mega tsy misy intérêt ako satria be da be zay afaka atsetsitsika ao anatin'izay atsetsina amenona an'izay ary tsy tokony isy intérêt ako mihitsy mitady laza na mitady célébrité na mitady followers na mitady zay satria du moment misy dévié am'izay fisainana izay dia tsy lay manifestation an'andriamanitra tsoto natiora an'andriamanitra fitiavana tokony isio manifeste amin'ny zavatra ambarako filazon tsara tsy ny sisa rehetra no tonga voambara sy voazara fa any amin'ilay flèche hoe intérêt enjana ary tokony isaintsainantsika izany tokony ho mijerentsika izany amin'ny toe-panompotsika amin'ny toetratsika hoe nizaniza isika manana andraikitra eo amin'ny fitaritana fiahina fifehezana tsy fantatro tsy haiko satria izay no midika fa mbola voafatotry ny système izao tontolo zao isika fa tsy relâché tsy délivré am'izay toetra izay fiaina izay nefa tokony ho aspiré ao am'ilay tontolon'lay teo faniny resahako teo tontolon'lay maneo an'ilay endrika andriamanitra fitiavana fehiny zany fanambarana rehetrarehetra izany zany zavatra rehetrarehetra ambaratsika izany dia rehefa mivavaka izany isika dia tsy tokony isy intérêt mihitsy a izay no mandeha mialoha tsy tokony isy tombontsoa tsy tokony isy fitarainana amin'ilay flèche manondro an'izay fa tokony fotsiny zany fahatsapana misy zavatra misy manifeste ato anatsika fahatsapana lay natoran'andriamanitra andriamanitra dia fitiavana no misy révélé ato anatsika satria mahazo toerana ato anatsika ny antony dia nanolo tena tamin'andriamanitra tsoto isika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zany dia satria isika nanolo tena tamin'andriamanitra tsoto dia maharay zay le hoe nanolo tena dia tena hoe valable marina le fanolora-tena ary tena hoe accompli accepté tao amin'ny tontolo célestiala hoe nanolo tena isika dia misy a nanoloratsika tena dia voaray an'ilay nanoloratsika tena ny tenatsika ny fotsika ny coran m'esprit-tsika dia misy zavatra ahidin'andriamanitra sy aorenin'andriamanitra foazin'andriamanitra atao anatsika dia ilay zavatra nambaratsika verina imbedabe te hoe andriamanitra dia fitiavana de satria tonga ao anatitsika izay toetran'andriamanitra izay ary mifo anatsika depuis les deux part hoe nanolo tena tamin'andriamanitra isika valable marina dia lasa manana ny toetran'andriamanitra tsoto tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zany sy ny herin'ny filazantsara isika hoe tsy par intérêt kokay a ny antom-pivavahantsika fa mifo ato anatsika ilay toetran'andriamanitra ary manomeky sary an'ilay vatana teofanika isika dia miteny am'izay ilay toetran'andriamanitra mifo ato anatsika ary miombona amin'ny vatan'andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy esprit grand f sy ny fanahy petit f ny fanahytsika dia miteny ao anatin'izay fluidité izay ny relation mihetsika ny manifestation ny fiombonana unité a en diapason sy ny sisa rehetra zay afaka ilazantsika anazy dia izay no manambara ny herin'ny filazantsara raha mbola tsy tonga am'izay point izay isika na tsy mieritreritra am'izay réflexion izay tsy mifo am'izay saitsika dia mbola fatoran'ny fisainana sy fieritreretana ny système de ce monde isika izao tontolo zao ary par intérêt avokoa ny zavatra ataotsika dia ny akanjo sy ny manteau fotsiny no Jesosy filazontsara yao Elohim ténébreux sy ny sisa rehetrarehetra fa au fond atsika
mbola miaina système religieux isika, miaina zavatra ny tany isika, miaina zavatra be da be manondro an'ilay flèche par intérêt isika. Zavatra tsara be ho ty sujet resantsika ity, ary tokony isaintsaina asika sy eritreretantsika lalina, satria du moment isika matsapa tena tsy hoe matsapa fotsiny mifony saitsika consciente isika dia mandray mesure ary miaina an'ilay toetra n'Andriamanitra dia fitiavana, tsy misy tsony any calcul sy ny intérêt fa par amour inconditionnel la izy tsy misy fepetra, tsy misy condition amin'iza sisa, mitepy sy miteny ao anatintsika izay toepo izay dia mandeha amin'ny vavaka isika, mandeha amin'ny relation zay mantsy le vavaka relation amin'Andriamanitra, zany hoe le vavaka dia manome kisary an'ilay vatana teofanika, miteny Andriamanitra, mare Andriamanitra, isika miteny mare Andriamanitra, dia izay fluidité entre antsika izay ao anatin'ny tontolo célestial amin'ny alalan'ny fanahy, zay le en esprit en vérité dia izay no antom-piainatsika, dikan'izay dia détaché amin'ny zavatra ny tany isika, zay le hoe détaché izay dia délivré mihitsy isika amin'ny zavatra ny tany, rehefa délivré isika dia dikan'izay dia tsy misy endrim-panandevozana intsony mahatazona atsika, tsy misy endrika pression intsony mahatazona atsika, tsy misy endrika exploitation intsony mahatazona atsika, tsy misy endrim-pahoriana sy endry zavatra be da be zay afaka ilazantsika azy mahatazona atsika, ary na dia miatraika amin'ny vatatsika ary izany. Ino tsara ity fanambarako ity, na miaina fahoriana atsika miatraika amin'ny vatatsika izany misubir zavatra be da be dia tsy tsapatsika tsiretsika akory zany, satria ilay amour n'Andriamanitra incarné ao anatsika, mifo ao anatsika, monsieur manifesté ao anatsika, ny comblé atsika par rapport amin'izany zavatra izany, ary zay dia manome kisary image an'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana hoe noratrainy izy noropainy izy tena hoe atrosy mihitsy ny zavatra natao azy teo amin'ny hazo fijaliana, kanefa zany zavatra rehetrarehetra zany tsy nasaka anazy iantso ny anarany ray tsy toa, tsy nasaka anazy androvotra ny lamba atao amin'ny tempoly, tsy nasaka anazy mbola niteny hoe mamelany elo ny fatsifatany zay ataony am'ireo zay tsy maintsy ny antefany zany teny zany, tsy nasaka anazy tsy ampiseony amin'ny mahazanaka Andriamanitra zay mihitsy ihany koa mantsy lay image, tsy nasaka anazy iteny amin'ilay vatana teo fany ka hoe raha io nahoanany de mahafoy ahy ianao, zay le vatana teo fanika de tena reniny ao an-danitra mihitsy izay teny tao amin'ny vatana Jesosy Kristy izay, de nofotrofotra ny lanitra, nozongozona ny herin'ny lanitra, nomaty tany am-pasana nitsangana, nirofotra ny lamba tao amin'ny tempoly, nisy ny éclipse totale tamin'ny ora fahaenina hatramin'ny ora fahasy ainsi de suite, nisy zavatra be da be horotany sy ny ohatran'izany zany lay tontolo izay manome kisary an'ity sujet zay resahako sy nitsindriky taminao ty hoe important be mihitsy, fa matoy zany zavatra izany mbola tsy tsapa sy tsy monsieur manifesté eo amin'ny tontolon'ny mpino anankiray amin'ny mahapino azy sy ny mahampanaradian'i Jesosy azy ara-panahy be ny zavatra resantsika, miditra ara-panahy isika, dia satria mbola voafatitra lay contexte hoe par intérêt ny fanambarany sy ny vavaka sy ny sisa rehetra izay mifampitohy amin'izay. Zay no voazara mahafinaritra be ilay izy afaka saintsaintsika saintsaininao, zay ihany koa dia misaintsainao anatin'izany voninahitra ho an'Andriamanitra resitoa de raina ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra ny fanahy masina isika, fanahiny ray viavy amin'ny ray izay ny comblé atsika tao anatin'ny fanambarana. Rahasoa mankasitraka anao ny haino hatramin'ny farany de zarazarao raha ohatra ianao manana fotoana inviteo ny namana hieno satria ilaina heno izay mila an'izany be da be ny mila an'izany fanambarana izany izay tsy atsika fanantenako ihany koa ary de mandray ny fanambarana. Rahasoa tianao Jesosy mankasitraka.